5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivavo. Tratra ny tanjona hoe ireo gazety iraisam-pirenena mpivoaka isan'andro raha nitatitra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny lalao olimpika tao Paris. Ny fanokafana ny Jeux olympiques tao Paris izay niavaka ary tsy natao tao anatina kianja tahaka ny hafanao mazatra. Tsy ny fizahantany no azo vahana fa ny fanondranana antsokosoko ny volamena eto Madagasikara amin'ny sidina vaovao osokafanio raha ny fanazavana ireo mpanao politika. Tsikatra ary hita ihany koa ho izy ireo fa tsy mahaliana ary tsy mahasarika ny arapo ny resaka fizahantany. Maro ny tsy fanarahan-dalàna izay natao tamin'ny fametrahana ny PDS n'Antananarivo amin'izao. Tsikaritra ihany koa fa tsy mbola tafapetraka ny lefitra voaloha sy ny faharoa ny PDS n'Antananarivo ary tsy fantatra mazava hoe anakaiza ny PDS n'Antananarivo amin'izao. Mila famatorana ny fitantanana n'Antananarivo fa tsy atao fotsiny hoe ireo mpanolontsaina ny commune n'Antananarivo renivohitra. Efa manomboka miantra amanaina amin'izao fotoana ny erisetra sy ny fanikiliana mianjaty amin'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Ankoatra izay, lasa ataony fianakaviana sy ny fiarahamonina fitadiavam-bola ihany koa ny ankamaroany ireto farany. Antonona nokafana ny plateforme de fédération des personnes handicapées de Madagascar amin'ny anaovana antso sy ijerevana akaiky ireo tranga ireo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena totosa androany ny fifidianana filoham-pirenena atao Venezuela raha ny zavatra niseho any antoerana azo everina fa ifaranio ny momba ny antoko-javista. Ambany kosa ny tany mpandraisana anjara ny mponina tany antoerana ary ataon'ny fitondrana ny hevitra rehetra sy ampiakarana izany raha ny tatitra voray indrindra amin'ireo mpitsom-pionenana miverina ao amin'ity firenena ity amin'izao fifidianana izao. Amin'izao hanakatony fitondrana mandritra ny 7 ora ny sisa tanin'izy ireo. Ny andinindin'izay avetrany. Manaitra ny arapa tombo klasy tomboko vavy tonga soindray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao ka manasanao fanaraka izany hatramin'ny farany. Toy ny mazatra ny matoa-dady soratra no anokafantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Tratra ny tanjona hoe ireo gazety iraisam-pirenena mpivoaka isan'andro raha nitatitra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny lalao olimpika natao tao Paris, ny fanokafana ny Jeux olympiques tao Paris izay niavaka ary tsy natao tao anatin'ny kianja toy ny fanao mahazatra. Ny matoa-dady soratra. Niavaka ary nanaitra ny maro ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny Jeux olympiques 2024 tanterahina ao Paris. Voalohany tamin'ny tantarany Jeux olympiques natao ivelan'ny kianja izany fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny lalao izany. Niainga tao amin'ny Pont d'Austerlitz ka ny farana tao Trocadéro na tratra 9 kilometatra ny fampisehoana na makivaky ny La Seine. Mihoatra ny 520 ireo sambo nampiasaina nitondra ireo atleta, na tratra 1 miliara ireo téléspectateurs ary mihoatra ny 9 hetsy ireo mpijery mivantana. Misa 10 ireo caméra nampiasaina ary mitotaly 200 ny teknisiana nandritra io lalana no lalovana 9 kilometatra io. Ny fety fanokafana izay naharitra adiny 4. No amafisina ny fitandronan'ny filaminana ka miisa 5,4 alina ireo zandary sy polisy naetsika ny ampy miaramila iray alina. Amanalina ihany koa ireo bénévoles nanolo-tena nanorony lalana sy izay rehetra tsara ho fantatra ho an'ireo mpanatrika. Ankoatra ireo manodidina ny 20 ireo angidim-by sy fiaramanidina naetsika teo amin'ny abakabaka ary natsahatra ny fivezivezenana abakabaka ho an'ny 50 kilometatra manodidina ny Paris. Manodidina ny 7 miliara euro ny teti-bola natokana ho an'ny Jeux olympiques ao Paris ka ny 2,5 miliara euro no raisin'ny fanjakana Frantsay an-tanana. Ny CIO nandoa ny 4,5 miliara euro, ny ampiny vidiny tapakila, miisa 10 tapitrisa, efa lafo tao Paris ihany koa.
Misy 5 ireo toeram-pilalaovana ho an'ireo atleta. Misy 840 alaina sary mandritra io lalao ao Paris io, ary mahatratra 803 ora ny fampitana mivantana ny lalao, miampy 7 ora ho an'ny reportage amin'ireo toerana samihafa izay iresahan'ireo atleta sy ny sisa. Isan'ny mampiavaka ity lalao olimpika ao Paris ity ihany koa ny fanatanterahana ireo fifananana sasany amin'ireo toerana manan-tantara ao Paris, ohatra amin'izany ny beach volley izay ho tanterahana eo ambanin'ny Tour Eiffel, ny BMX eo amin'ny Place de la Concorde, ary ao amin'ny Château de Versailles no atao ny équitation. Ankoatr'izay, filoham-panjakana sy mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta avy amina firenena maro no tonga any an-toerana. Eo ihany koa ireo olo-malaza sy mpanakanto malaza, mpanao lamaody, mpanao horonan-tsary mihetsika isan-karazany izay tonga ao an-toerana. Nisy tamin'ireo nandray anjara tamin'ny fitondrana sy ny fampitana ilay afo olimpika. Ohatra amin'izany Ban Ki-moon, sekretera jeneraly ny firenena mikambana teo aloha, ny mpanakanto sady mpanao lamaody Pharrell Williams sy Snoop Dogg. Fety goavana ho an'ny rehetra no natao, ary aneo an'ny La Frantsa amin'ny lafiny rehetra no tanjona. Tratra izany tanjona izany, hoy ireo gazety iraisam-pirenena maro, mpivoaka isan'andro, namoaka ny artikla mikasika ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny lalao olimpika no tanterahana tao Paris omaly iny. Isan'ny hetsika fanatanjahantena eken'izao tontolo izao, ary manana ny lanjany ny Jeux olympiques, ary manova sy manatsara ny hoavin'ireo atleta izay mandray anjara amin'izany lalao izany. Even tao Japon nandraisana ny Jeux olympiques farany ny taona 2024 ka izao tanterahana ao Paris izao indray, ary hatao any États-Unis zany ny taona 2024. Vaovao mahakasika izay lalao olimpika izay hatrany haniavaka sy nanaitra ny maro ihany koa fa ny afo olimpika tao Paris izay elektrika 100 isan-jato ary tsy misy gaz, cartouche na hydrogel no nampiasaina ka mirehitra rehefa mifandray amin'ny rivotra. Fanampanazavana hoentiny Gaëtan Andriatsilafo. Isan'ny niavaka ary nanaitra ny maro ihany koa ilay afo olimpika tao Paris nandritra ny lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny lalao izay tsy maty na avy orana na rivotra ifofo. Raha ny fanazavana no men'ireo teknisianina izay namolavola sy nanomana io afo io, elektrika 100 isan-jato ary tsy misy gaz ilay afo. Cartouche na hydrogène no ampiasaina ka mirehitra rehefa mifandray amin'ny rivotra. Ny zoma hariva teo no narehitra ity vasiky ny afo ity ka Marie-Josée Pérec sy Teddy Riner no nandrehitra azy. Ho hita mandritra ny lalao olimpika io afo io sy ilay ballon miazona azy, hoy ny eo anivon'ny EDF izay namorona ity afo 100 isan-jato elektrika ity. Nanomboka ny maraina teo ary isan'andro mandritry ny lalao, olona iray alina no afaka mijery akaiky io afo io ka 700 isaky ny 15 minitra no afaka miditra araka ny fanazavana, manomboka amin'ny 12 ora atoandro hatramin'ny 7 ora hariva. Raha mipetraka eo ambany io afo io ny atoandro, miakatra eny amin'ny abaka amin'ny ahavo 80 metatra kosa izy ny hariva mody masoandro, ary ho hitany rehetra manodidina hatrany amin'ny 100 metatra. Ahitana projecteur misy 70 ao aminy ary mahalany rano 3 metatra tora-telo isan'ora rehefa misidina, ary mihena 4 metatra tora-telo isan'ora zany rehefa amin'ny tany. Ao amin'ny zaridaina ny Tuileries, maivana izy satria vita amin'ny aluminium. Mifandray amin'ny tantara ny Montgolfier tao Fransa io ballon io, raha ny fanazavana. Ny taona 1370 no namoronana ny Montgolfier voalohany tao Paris. Nanamarika ny hoavy elektrika ihany koa ny fahavitana sy ny famoronana ity afo ity, raha ny fanazavana hatrany. Tanjona ny amoka zava-baovao ho hita n'izao tontolo izao. Lafim-baovao hafa kosa indray mila famatorana sy fandraisana andraikitra ny fitantanana ny firenena fa tsy ny mpitondra no atao fa mbola andrasana hatreto ny daty hanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna izay hanaimitra ny 20 ny volana Desambra indray araka ny tolo-daty izay nataony teo anivon'ny CENI sy ny fangatana nataon'ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta. Fanampanazavana. Niova indray ny daty hanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna manerana ny Madagasikara tamin'ny voalohany ny 9 ny volana Novambra 2024 no volavola tety andro navoaka ny teo anivon'ny CENI na Livomera maleo tena misahana ny fifidianana ny hanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina izay hanaimitra ny 20 ny volana Desambra indray izany araka ny fangatana nataon'ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta.
ny olana ara-toekarena sy ny tsy hiana tafatsangana ny gouvernemanta hatramin'izao no antony hianangatana ny fanemorana raha ny fanazavana ilaina fahamatorana ny fitantanana ny firenena fa tsy natao amin'izay tiana sy tampitapoina hoy ireo hampanao politika. Izy koa nefa ny hatramin'izao moa dia miandry ny fitondram-panjakana mamoaka ny daty. Tsy mamoaka daty iny izy dia tsy hita izay olazay. Ny tsika dia tsy tanteraka io satria misy tety andro fepetra tsy maintsy arahana raha mba nara-dalàna ihany ohatra le 90 andro alohan'le fifidianana izany hoe misy izany ny farany betsaka nefa zany tokony tenina alohan'izany firy ary zany ny commune amin'izao fotoana izao misy vaovao hoe misy nanasorana ve zany tokony anaty mangarara daholo zany fa tsy hoe manana fahefa ianao dia tapohanao daholo ny rehetrarehetra hitantsika izany tamin'ny législatif fefa tapabolana mialohan'ny idiran'ny campagne zay vao hita hoe ay ve misy district vaovao zany fomba fitantanana tsy dia mahomby loatra zany. Tsy nitondra aiza ny firenena ny fanaovana herisetra ny afara tamin'ny fahatolona sy ny fahampitehan'ny fananan'ny vahoaka hatrany fanazavana tsy midika ho fahalemen'ny mpanohatra ihany koa ny fanaovana hetsika ampilaminana hitadiavana ny tompontsony ny vahoaka. Latifa hoe dia nandray anjara teny foana zay moa tsy azo nareo manao nefa kritika nareo ka inona no atao hompitehana ve zany Madagasikara satria misy maleminareo mpanohatra fa no ny antony samihafa satria ny azy ny singa hojerena ny mpanohatra dia misy rotaka eto Madagasikara dia matanjaka zany ny mpanohatra. Matoa ianao zany anatin'ny fanoherana tsy hatanjaka noho ny fanjakana ianao. Raha matanjaka ianao anatin'ny lafiny ara-politika dia mitondra fanjakana na azo fahefana ianao zany. Fa diso be le adihevitra ilazana foana hoe malemy nareo mpanao politika satria ny olona hoa teto amintsika crise verimberiny dia reny hitanareo hoe potika ny fiharikarena mainy tanàna sy ny sisa reny indray ny singa hoentiny ilazana zany nefa reny dia vokatry ny politika izay atao rehefa tsy reny atao tanjona. Voninary anolotra kandida hirotsaka ho ben'ny tanàna ireo antoko sy fikambanana avy amin'ny fanoherana raha ny fanazavana saingy misy hatrany ny lamina izay mila apetraka. Andrasana eny amin'ny anteny meram-pirenena amin'izao fotoana ny fanovana hoentiny antoko mpanohitra hoy ireo mpanao politika nanovana fanadihadiana ny Entsimbazaza izay efa manana solombavambahoaka voafidy atao toliara voaloha ho filoha lefitra ho an'ny mpanohitra. Fanampanazavana hoentiny gaitao andraisalavo. Taoriny ny fifidianana ireo filoha ambao-miera, ny filoha lefitra sy ny filohan'ny anteny meram-pirenena farany teo. Isan'ny voafidy ary napetraka ihany koa ny filoha lefitra ho an'ny mpanohitra. Irandriana Soloniaiko sy Tieny Thierry, solombavambahoaka voafidy tao toliary voalohany, sady kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Nanamafy ity farany fa ho sahy hijoro ary hitondra ny tenin'ny vahoaka. No amafisiny ihany koa fa hijoro iaro ny demokrasia sy ny fahafahana maneho hevitra, ary anara-maso antsakany sy andavany ny asan'ny fahefana mpanatanteraka, ka isy fiantraikany marina amin'ny vahoaka. Iadina raha ny fanazavana, ny fanatanterahana ireo fampanantenana napetraky ny mpitondra, ka tsy hijanona ho vinavina fotsiny ihany. Na izany, raha ny endriky ny fanaovana politika eto Madagasikara no jerena, mipetraka hatrany ny aya manoloana io filoha lefitra ho an'ny mpanohitra io, raha ny fanahoan-kevitra voaray. Raha ny toka hoe sary mivoaka sy ny tantara politika an'izy dia misy ihany ny aya mipetraka hoe sendra ikotofety tsy maka ihany ny famadibadika eo fa tena nao asan'izany mpanohatra izany marina ve tena hijoro izany mpanohatra izany marina ve raha ny andrasan'ny vahoaka sy ny andrasan'ny firenena amin'izany hoe filohan'ny mpanohatra izany dia iady ho an'izany hoe demokrasia marina izany ary hitondra tolo-dalàna ho fanatsarana ny fiainam-bahoaka ary iady ho an'ny fitantanana ny volam-bahoaka zany ny anarem-pirenena ao anatin'ny atao hoe bonne gouvernance fa ny tena zava-dehibe koa zava-dehibe zay ain'ny firenena dia ny edivan'izany filohan'ny mpanohatra zany mahisiny mangarahara eto amin'ny firenena matena ho mangarahara daholo reny zavatra ataoko hoe miendrika kolikoly ataoko hoe afera-maizina zavatra maro be zay ataoko hoe mabe resaka eto amin'ny firenena mba tena hiady amin'izany. Manana ny sata amin'ny fe azy manokana ny filohan'ny mpanohitra eny anivon'ny anteny meram-pirenena. Mampiavaka azy amin'ireo solombavambahoaka tsotra zany ary ananany fahefana ny ady ho an'ny fangaraharana. Isan'izany ohatra ny fanana ny accès à l'information.
io accès à l'information io dia manome alalana mihitsy ny filohan'ny mpanohatra andeha n'aiza n'aiza eraky Madagasikara itety ministera hitsongoloka anaiza n'aiza zany androm-panjakana ataoko hoe miady ho an'izany fangararana zany ary io accès à l'information io dia manome fahefanana sy marihana fa ny filohan'ny mpanohatra dia manana ataoko hoe staff teknika birao kely mihitsy cabinet afaka ataoko hoe kirakira ary afaka manaraka an'ireo ataoko hoe izay mihitsy isin'ny fangararana eto amin'ny firenena manaraka an'ireo dossier maloto ireo zavatra tsy fitantanan anjara-panjakana fiodin'ny zavatra rehetra dia io cabinet io miasa amin'izany ary tsy afaka endrehany amin'izany izy ary tsy afaka ho ataoko hoe misy mandana azy amin'izany ny olona rehetra fa tereny lalàna mihitsy izy arovany lalàna izy afaka anao an'izany asan'izany io zany ny atenainao amin'ny filohan'ny mpanohatra mba tena anova ny fandehan'ny raha-pirenena ny raha politika eto amin'ny firenena amin'izay fananany sata manoka an'izay dia manatena ny vahoaka malagasy manatena ny mpanohatra rehetra na ao anatin'ny assemblée na aty avelany mba tena isy lanjana eto amin'ny firenena izany fipetrahan'ny filohan'ny mpanohatra zany. Antenaina araka izany fa isy fiovana ny fomba fiasa sy ny fomba fijery ny anivon'ny antemeram-pirenena ka hiady sy katsaka ny tena tombotsom-bahoaka ireo olo-mofidy isolvava azy ireo. Maro ny tsy fanarahan-dalàna izay natao fa tamin'ny fametrahana ny PDS na Antananarivo amin'izao. Tsikaritra ihany koa fa tsy mbola tafapetraka hatramin'izao fa nisy alefitra voalofa sy nisy alefitra faharoa. Tsy fantatra mazava fa hoe nakaiza ny PDS na Antananarivo. Mila famatorana ny fitantanana na Antananarivo fa tsy atao fotsiny ihany hoe ireo fahampanolo-tsaina ny commune Antananarivo renivohitra fanampanazavana. Tokony ho fantatry ny vahoaka n'Antananarivo ny momba sy ny misy ny mpitondra azy hoe ny hampanolo-tsaina ny commune Antananarivo renivohitra. Antony tsy hita sy tsy nitarika ny hafivoriany ny mpanolo-tsaina ny tanàna ny PDS raha manambitana risarara raha ny fanazavana. Tranga izay angatahana fanampanazavana. Tsy mbola voapetraka ihany koa amin'izao fotoana ny alefitra voalofa sy ny faharoa ny PDS na Antananarivo. Antananarivo ny mponina Antananarivo zany dia manana zo afantatra ka momba ny mpitondra anazy tokony fantatra hoe ao tsara ve ny mpitatana sa tsy satria 3 andro zany zay nanao filan-kevitra dia tsy teo izy ny PDS io tsy voatery hoe eo izy fa ny fombafomba zany na ny tradition dia manatrika ny session izy. Tokony hoe olona voafidy no mitatana Antananarivo fa tsy dia mety loatra ty olom-boatendry ty. Izany hoe eto Antananarivo indrindra koa dia maro anisy izahay mpanohitra indrindra ao amin'ny filan-kevitra ao amin'ny Assemblée nationale ary misy anankiray any amin'ny Sénat. Izany hoe tokony mba olona ray amin'ireo no mitatana Antananarivo fa tsy olona tsy fantatra mihitsy marina fa efa sénateur andriamatora manambitana fa izy tsy olom-boafidy fa olom-boatendry. Ko aloha iny zany pitsopitsotra raha satria tsy vice président zany inge tsy dia tena hoe mankaiza loatra sady samy mampara ihany zareo ao dia ny ministre tany amin'izao izay tokony hanendry an'ilay izy ihany koa mampara ihany ary efa dafa tatana Antananarivo be ny tanàna taloha ka iny aferandry zareo iny fa ny tena lelohany zany no tena manandanja amiko ny aty ambanimbany moa zany ny vice président iny resaka azy ifanarahany zareo ao. Tsy nisy fampahafantarana ofisialy n'ireo mpanolo-tsaina ny tsy naty eto an-toerana ny PDS na Antananarivo. Nandritra ny fotoana ny tantanany ny commune, mbola maro ny zavatra mila atsaraina sy jerena akaiky ho ireo mpanolo-tsaina ny commune. Mila vahaolana ihany koa fa ny mahakasika ny fako eny Andralanitra raha ny fanazavana hatrany. Ny fako zany voalohany indrindra aloha dia tsy voaroaka ny fako satria tsy mando tezitra tamin'ny be ny tanàna teo aloha mponina Antananarivo tamin'ny rehetra havo be reny dia izahay mpanolo-tsaina moa no napidina azy. Ny faharoa ny Andralanitra efa feno izany hoe mila vahaolana hafa mihitsy zany eto Antananarivo. Voalohany mitady toerana hafa ahitobian'ny fako, faharoa atao izay tsy hahatongavan'ny fako any amin'ny Andralanitra intsony izany hoe manao triage sy vanina ny fako dia alefany amina orinasa manao biogaz, alefany amina orinasa manao recyclage na papier sy ny sisa fa tsy tokony makantsony. Efa ela be ny resaka tamin'ny mpanantanteraka dia misy osikevitra be dia be reny razaiko taminao fa mitsoka daholo ilay izy 5 taona zay somary lany andro ihany tanàna Antananarivo mifidy an'zareo mampary ireo satria efa nazy daholo ny gouvernement ny assemblée tamin'izany ny mpanolo-tsaina tamin'izany nefa tsisy navitana nandritra ny 5 taona.
hita tao anatiny izay hiadimy taona izay fa tsy nitondra fampandrosoana ny tanàna n'Antananarivo ny mpitondra na samy volomboasary azy. Resaka sy fampanantenana no betsaka raha ny fanazavana. Ankoatra ny délestage efa mahazatra faritra maro no miandry fitaovana vaovao avy amin'ny JIRAMA hialana amin'ny fahatapahan-jiro lavareny ny tsy fisiany ireny fitaovana ireny izay efa nampitokona ireo mpanjifa tamin'ny faritra maro ateto Antananarivo renivohitra. Fanampanazavana. Niverina ary nahazo vahana indray ny fahatapahan-jiro teto amintsika tatoato. Tahaka ny mahazatra, ahiliky ny tompona ndraiky tany amin'ny fahatarany fitsinjarana ireo solika mavesatra ny olana. Isan'ny olana eto amintsika ny tsy fahampian'ny herinaratra vokarina sy ny fahanterana ireo fotodrafitrasa mizara herinaratra amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Izany hoe, faritra maro no nandrenesana fitarainana mikasika ny fahasimban'ny disjoncteur ny JIRAMA. Ohatra amin'izany ny any Andronony be, 67 hektara, Mandroseza Afovoany, Anjanahary, Andravoahangy sy ny maro hafa. Ireo faritra ireo izay efa nidina an-dalambe, nanao fitakiana avokoa ny mponina ao aminy. Ankoatra ireo, misy fahasimbana vokatry ny fahanteran'ny fotodrafitrasa ihany koa ny any amin'ny komunina Ivato, ka hanaovana Antsoavo hoy ny ben'ny tanàna. Efa nisy fangatahana natao tamin'ny JIRAMA, mikasika izany raha ny fanazavana, ka iandrasana valiny, ialana amin'ny fitarainan'ny mpanjifa. Tsy lay délestage izy io, fa misy ny fahasimban'ny fitaovana eo anivon'ny JIRAMA izay mamatsy herinaratra ny mponina amin'ny alina ka maizina ny tanàna amin'ny fokotany marobe atao anatin'izany kominina Ivato izany, mandihy fotoan-tsarotra ny mponina indrindra fa ny mpiasa izay mirava amin'ny alina ka maro no tratra ny fanendahana ataondreo totakely ary eo ihany koa ny fasairanana mahazo azy ireny amin'ny fandehanana mody noho ny amaizinan'ny tanàna mba hanaovana Antsoavo re aminareo tompony ndraikitra nivon'ny JIRAMA mba jereo manokana ireo olana izay sedran'ny mponina atao anatin'ity kominina Ivato ity mananteny izay ny azo valiny avy aminareo tompony ndraikitra nivon'ny JIRAMA satria efa misy ny antota taratasy maro samihafa nalefanay nivon'ny tompony ndraikitra nivon'ny JIRAMA kanefa moa milaza izy ireo fa mbola tsy misy ireo fitaovana ka ho antenainay fa hivaly tsy ela zao Antsoavo ataonay aminareo mpitantana eo nivon'ny JIRAMA izao. Faritra maro araka izany no miandry ny fitaovana vaovao avy amin'ny orinasa JIRAMA ialana amin'ny fahatapahan-jiro lavareny. Tsy ny fitandrisana ny olana menjato no ilain'ny mpanjifa fa manoloana izany, fa ny famahana ny olana ka tsy hisy intsony ny délestage. Ho afaka miasa ireo mpandraharaha sy mpiasa madinika, miankina betsaka amin'ny herinaratra. Efa nitanterana teto amintsika fa isany miteraka olana ary koa mampitombo ny olana eo anivon'ny orinasa JIRAMA ny tsy fandraisana ny sosikevitra fanatsarana aroson'ireo teknisianina. Maro ny teknisianina mahafeny famokarana sy ny fitsinjarana herinaratra eto Madagasikara. Mora noho ny manafatra vahiny avy any ivelany ny main d'œuvre amin'izy ireny, saingy hatreto tsy misy fijerena akaiky azy ireo. Vokany, ny mpanjifa trano no mibaby ny tsy fahatomombanana eo amin'ny famokarana sy ny fitsinjarana herinaratra eto amintsika. Misy fiantraikany amin'ny toe-karena sy ny fahafahamamokatry ny mponina nefa ny famahana ny olan'ny herinaratra ka tokony hitadiavana vahaolana maharitra. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy hita hatreto ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana manoloana ny fitombon'ny tanora tsy anasa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy ireo olom-pirenena naneho ny heviny mahakasika izany tamin'ity androany ity. Ny tanora tsy anasa izay efa mananika ny 70 isanjato eto amintsika raha toa ka voalaza fa ny tanora no hoavin'ny firenena. Fanampanazavana hoentin'ny Daniela Minarso. Saika manam-pahaizana, manana diplôma sy navita fianarana avokoa ny ankamaroan'ny tanora tsy anasa eto Madagasikara amin'izao fotoana. Antony, vitsina tsy misy ny sehatr'asa mandray sy mifanaraka amin'ny fianarana ratovy ny ireto farany, ampiny tsy fandraisana ndraikitry ny fitondram-panjakana, izay tsy navita namorona asa ho an'ny tanora tao anatin'izay 10 taona lasa izay. Ny fampidirana mpiasa ankehitriny raha teo izay lasa toky namanamana na andoavam-bola, indrindra ny nenivon'ireo sampandra-panjakana, sakana tsy afahany ireto farany miditra amin'izay tontolon'ny asa izay. Tsy ohatran'ny taloha intsony tamin'ny andro zany betsaka ny orinasa, betsaka ny zavatra atao rehetrarehetra. Amin'izao fotoana izao ilay ankizy zany manana ny fahaizana, manana ny diplôma maro samihafa, nefa ny toeram-piasana tsy misy, ny zavatra atao tsy misy. Manjary very fanambola vela ilay ankizy zany, fa ninanao eny akatso voaka veny nefa tsy hita zavatra atao. Le traikefa anandrana, ny ety manana tsisy any manana an'ilay asa,
ny zavatra tokony atao ngamba dia mba hoe tokony jeren'ny fanjakana raha tiana azo atao dia mijery ny zavatra tokony hahafahan'ireo ankizy ireo a manana zavatra satria very fotsiny izany nandanina ny fotoana hatramin'izay dia lasa tsisy dika n'le nianary nefa vola be mikararana ny lany mandritra ny 5-7 taona tonga avy eo nefa dia tsisy zavatra azo atao. Betsaka ny tanora manana diplôma nefa ny sehatrasy atao amintsika vitsy dia vitsy mba tsy tenenako hoe tena tsisy mihitsy zany création d'emploi indrindra n'izay 5 taona zay zany a tena nikorosifahana ny firenentsika. Sosikevitra zany mba apetrako amin'ny fitondram-panjakana mba jereo ny tanora malagasy indrindra reo vao navita fianarana mba hisokatra amin'ny création d'emploi zany fitondram-panjakana. Ankilany izany misedra olana noho izay tsy fisiany politika mazava eo amin'ny lafiny fampananana asan'ny tanora izay ihany koa amin'izao fotoana ireo tanora manana fahasembanana eto Madagasikara. Antony tsy mifanandrify amin'ny fahaiza-manaon'izy ireo ny tolotr'asa misy, eo ihany koa ny tsy fahafahan'izy ireo miditra amin'ireo sehatr'asa-panjakana maro samihafa noho ny tsy fahafenoan'izy ireo ny fepetra takiana. Antony tokony hanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo tanora manana fahasembanana raha ny fanazavana. Ka ny afatra fohy eo anatin'ilay izy zany dia ny zavatra tiana ampitaina dia hoe tsara foana ny fanavaozana isan'andro ny ireo asa sy ny fampiofanana ny olona tsirairay azy ary indrindra ny olona manana fahasembanana mba ahafahany misitraka an'ireo asa maro samihafa eo amin'ny sehatra maro samihafa. Manaraka an'izay dia ny critère koa ohatra fahafahana miditra amin'ireny asa-panjakana maro samihafa ireny, ohatra miditra eny amin'ny UNFA na miditra any amin'ny UNAM ohatrany dia any dia matetika ohatra zao ohatra hoe raha raisitsika ohatra administrateur civil na ohatra zay le concours raha manana ny diplôma ilay olona manana fahasembanana dia misy épreuve physique no ao anatin'ireny asa fidirana eny amin'ireny sekoly ambony ho an'ny resaka fampananana asa eto Madagasikara ireny fanaraka azy ireny ka ireny zany dia tokony ametrahana andraisan'ny fanjakana fepetra manokana ao anatin'ireny satria dia ao tafiditra ao anatin'ny resaka fanoliana ireny fanaovana an'ireny épreuve physique sy ny namany ireny amin'izao fotoana izao. Ho antsika eto Madagasikara, saika tsy hanasa avokoa ny 70% ny tanora malagasy eto an-toerana raha toa ka miasa eo amin'ny sehatra tsy manara-drafitra sy tsy zarizary ny 70% amin'izy ireo araka ny natotanisana avoaka ny Instat namafisy ny Tale Général Ministera ny asa, ny fampananana asa sy ny asa-panjakana ny volana May lasa teo. Tsy fananana asa izay isany miteraka fahantrana amin'ny ankapobeny. Efa manomboka miantra manaina amin'izao fotoana ny herisetra sy ny fanilokiliana menjaty amin'ireo olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Ankoatra izay, lasa ataon'ny fianakaviany sy ny fiarahamoniny fitaovana fitadiavam-bola ihany koa ny ankamaroany izy ireny. Antony hananaovana ny plateforme de fédération des personnes handicapées de Madagascar anaovana anso sy ijerevana akaiky ireny tranga ireny. Fanadidina hoentiny Daniela Minorsoatsana. Efa manomboka miatra manaina amin'izao fotoana ny herisetra sy fanilokiliana menjady amin'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Raha tsy ilaza, afa-tsy nitranga tany mampikoniny izay nireny ilay zaza roa taona manana fahasembanana ihany no namony ity farany tao anaty lavadrano. Rehefa voalaza ho eto mavesatra manampy ny fahasahiranana iainana ilay reniny. Eo ihany koa nitrangana fanapahan-doha miatra amin'ireo olona manana toetena varira izay miha-mirongatra trany any amin'ny tapany Atsimonosy iny. Ankoatra izay, ny fanararotana menjady amin'ny ankamaroan'ireo olona manana fahasembanana. Ireto faran'izay lasa atao fitaovana hitadiavam-bola amin'izao fotoana, antony antsoin'ireo mpikambana anatin'ny plateforme de fédération des personnes handicapées de Madagascar na ny PFPH-MAD ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny, andray fepetra manoloana ireo tranga ireo. Mampalahelo dia izao, le olona manana fahasembanana mihitsy nataon'ny fianakaviany fitaovana angatahana. Dia misy ary ataontsika hoe tena manofa chaise roulante mihitsy zareo mba hisian'le olona manana fahasembanana. Fa ankoatran'izay dia misy olona tsy manana fahasembanana koa misandoka ho manana fahasembanana mba hoentina mangataka izay le toetena fahasembanana izay. Dia ireny zany tokony andraisany izany mandray fepetra ny commune ve sa ny fitondram-panjakana fa dia manentana ny fiarahamonina mba tsy hanao fitaovana le manana fahasembanana hoentina hoe satria tena azo atao hoe
fitsetsefana sy fahanararotana le olona manana fahasembanana mihitsy zany zay. Even efa nisy ny volavolan-dalàna natolotry ny plateforme de fédération des personnes handicapées de Madagascar telo taona lasa izay mikasika ny fiarovana ny zon'ireo olona manana fahasembanana amin'ny sehatra misy avalo eto Madagasikara toy ny sehatry ny fanabeazana, ny sehatry ny politika, ny fitaterana sy ny maro hafa. Saingy mbola mihitsika eo anivon'ny ministerany mponina izany hatramin'izao raha toa ka tokony efa handalo ny conseil de gouvernement ary tokony ho laniny eo anivon'ny parlemanta rotonta. Tranga izay tokony jereny ny fanjakana akaiky afana manafaingana ny fiarovana ny zon'ireo olona manana fahasembanana. Betsaka moa ny fanazavana ao amin'ny ministera mponina ny antony mbola mampitsoka azy amin'izao fotoana izao. Nefa raha izay fotoana lavalava ataontsika hoe efa ho 3 taona angambany efa tokony efa voaravina le olana. Dia mba manentana zany zay miantso indrindra ny fitondram-panjakana, indrindra ny premier ministre mba hampandehan'io lalàna io satria mpamatsy vola efa betsaka ny vola laniny tamin'ny nanamboarana an'io ny dingana rehetra izay tokony natao efa totosa daholo fa dia mihitsoka ilay izy ao amin'ny ministera mponina ao. Efa izay efa nataony hoe efa vita angamba vita ny anjaranay ny adidinay fa dia any amin'ny fitondram-panjakana no niankaviany hanaovana aitaky. Olana eto amintsika saika tsy mifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena avokoa ny lalàna misy eto Madagasikara tsy afana mampiatra ilay lalàna araka ny tokony ho izy ho hiatrany ny fanazavana. Dia zay lafy moa vao zay eto amin'ny kilasy tomboko vavy no entsika misendrikely ato anatin'ny ireto dogavatra ireto aoriana izay anohitra amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ndawary. Reco Tour 2024 concert afamisy ao amin'ny La Balançoire Rivandry ny alakamisy voalohany aogositra amin'ny 7 alina tapakila 3 alina hatramin'ny 4 alina ariary. Azonao jifaina ao amin'ny QG Reco Antaninandro na ao amin'ny page Facebook Reco Band na koa miantsony laharana 034 05 014 58 ka afaka nateranay tapakila ianao. Reco en concert ao amin'ny La Balançoire Rivandry ny alakamisy voalohany aogositra amin'ny 7 alina. Sponsor officiel Alliance Telma, sponsor Gold, Fresh, partenaire Aira Studio, Kaja. Un événement Studio 58. Tena mbola hafa ihany ny fiara vita loko tsara, miverina ny hatsarany ary vao maika mibika ery. El Mondes, kalitao égyptienne manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Loko mangirana sady mateza. Mahazaka ny fiovan'ny toetrandro. El Mondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes hitanao eny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Andao ary fety amin'ny vokatra Star e! Goavana be ho ihany fihenam-bidy amin'ireo zava-pisotro Star. Arivo ariary monja ny tavoahangy vera kely, 10 ariary kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa 500 ariary ny kely ary 4 ariary fotsiny ny lehibe. Tolotra manakely amin'reto vokatra voatanisa ireto: Caprice, Bord Cola, Yuzu ary Tonique. Tavaverina indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika. Ankoatra ireo fampitatitra amin'ny alalam-pirenena amin'ny maro samihafa, isany mitondra fiaisana amin'ny afaratsy ny lalana ihany koa, indrindra rehefa amin'ny manerika ny andro, ireo mpampiasa ny alalam-pirenena RN3A mampitohy Antananarivo Anjilamena. Ity alalam-pirenena RN3A ity izay mampiteny ny mona sarotra andehanana na manerika fotsiny aza ny andro. Fanampanazavana hoetiny Daniela Minorso. Isan'ny lalana ratsy mampitaraina ireo mpampiasa ny lalam-pirenena RN3A mampitohy Antananarivo Anjilamena, indrindra rehefa manerika ny andro ny lalana miainga eo Vohitraivo, Anony, Antsiradava, Soavalyvato miakatra eo Befoza Raihazo any Anjilamena. Lalana ratsy izay angatan'ireo mpitatitra ny anamboarana azy faran'izay aingana, isorohana ny fahasahiranana teraka izany rehefa avy ny orana, indrindra rehefa vampitoha ny fahavaratra. Eo aloha izao satria maina ny tsy manerika ny andro, fa raha vao manerika ny andro dia tena mamoaka tady sy angady sy ny apombo ny chauffeur.
tena raha miala zao ny tômôbila raha pitso amin'ny 7 ariva raha manerika ny andro vao tonga any raha manerika ny andro raha pitso amin'ny 7 ariva eo zao zay ny akaotitsika ny azy fa raha maina zao ny lalana tia miala zao ty zao eo amin'ny 3 eo dia efa tonga any amin'ny 3 maraina fa raha manerika ny andro tonga dia tsy azo atao ninina mihitsy aloha mampiady lany andro an-dalana ny tômôbila reny izy reny mitovitovitra pempempy reny daholo ny tômôbila mifroty amin'ny fotaka dia ny angaviana zany mba fiangaviana ny anay mpitatra moa zany mba mandrapirotrano ny orana mba vita le point noir reny vokatra izay faratsy ny lalana izay indrindra rehefa mierika ny andro saika mitondra taketra avokoa ny fiara hoentin'ireo mpitatitra manjaka ihany koa ankilany tsy fandriampahalemana raha tsy laza hafa-tsy ny fanakanan-dalana ny voka-dratsy aloha voalohany indrindra ny fiara sy mba tena isaky ny mahavita voyage ray dia mamoa tsy maintsy manolo piesy maromaro foana ny faharoa manarakarak'izay eo ihany koa ny tahotra amin'ny resaka fandriampahalemana eny an-dalana toerana mandeha anatinaty ala izy fahatelo manarakarak'izany ny fahasahiranana eo amin'ny resaka entan'olona satria raha olona tokony hitondra entana roa tsy maintsy ferana iray noho ny aratsy ny lalana mihazo an'iny toerana iny efa misy kely ihany ny fanaovana terrassement eo amin'ny pont iray any toerana amin'izao fotoana saingy tsy ampy izany ho hiatrany ireo mpitatitra ny fanaovana terrassement izay tsy misy dikany indrindra rehefa avy ny orana antony angatany ireto farany sy ny fanamboarana maharitra mahavita taona azahoana tombontsoa maro ny fanodinana sy ny fampiasana fako izay hita miparitaka etsy-roa amin'izao fotoana ankoatra ny fiarovana ny tontolo iainana fidiram-bola ho an'ny fianakaviana maro eto amintsika ny fanodinana fako fanadidina hoentin'ny Gaëtan Tsetsilavo manodidina ny 4 taona isa-taona ny fako mitoby eny an-dralanitra izay misy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana ny metanina vokatry ny fako ihany koa no manimba ny natiora itombo ohatrana nefa ireo fako eny an-dralanitra ireo no ny fitombon'ny mponina sy ny filana eto Antananarivo renivohitra ankoatra ny eny an-dralanitra maro loatra ihany koa ny fako miparitaka eto amintsika ka miteraka tsy fahasalamana indrindra ho an'ny taovam-pisefonina araka izany tokony handray andraikitra ny tsirairay ahay manaja ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fitandrona ny fahadiovana ka tsy hanaparitaka ny fako etsy-roa ponina eto amintsika mbola ponina sahirana ny resaka fako zany tsy m'intéressé an'zareo mihitsy ohatrany hoe tsy priorité an'ny eto zany satria priorité an'ny ponina eto amintsika dia amin'ny resaka fisakafoanana resaka fiainana andavanandro zay zany ny eto amintsika fa kosa nefany ny écologie tsy maintsy mba miatrehitra kely amin'ny le environnement tsika satria raha tsisy tsony ny tany raha mitoy izao fahalototsika izao dia tena be da be mihitsy ny olona marary ny 30% ny décès eto Antananarivo dia anisan'ny problème respiratoire satria avy amin'ny tontolo iainana maloto donc efa tokony tonga saina daholo zany ny ponina eto amintsika hoe efa tena be loatra le fako miparitaka dia tokony hanao aka responsabilité azo atao ny manodina ny fako ary efa maro ireo miroso amin'izany ankehitriny fikambanana orinasa madinika olon-tsotra sy ny maro hafa ary lasa fidiram-bola ho azy ireo izany amin'ny ankapobeny avahana ny fako angonina sasana ary ahodina hanaovana zavatra hafa isan'izany ohatra ilay antsoina hoe éco goodies éco goodies amin'ny fiantsoana nisy tony zany hoe tony emballage alimentaire zay narina dia ny collectenay ny diovinay dia namboarinay zavatra ohatran'izao dia économie circulaire moa zany ny fiantso anazy satria avy amina déchet avy amina fako tsy ampiasaina intsony ahodina zavatra vaovao dia indrindrindrindra manatsara ny vita malagasy izy ity satria vita totalement eto amintsika izy ity tena raisin'ny ponina eto amintsika tsara dia tsara mihitsy satria tsy lafo izy ity ary ny objectif anay dia tsy hanao an'ity hoe lafo be fa mba azon'ny olona rehetra hovidiana satria avy amina zavatra efa nihodina izy ity dia évitena an'le produit avy any ivelany koa zay ny tena nanaovanay an'izy ity ankoatra ny fanamboarana ireo fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro avy amin'ny fako ahavitana zavatra maro hafa ihany koa ny fanodinana ny fako ahafahana mamokatra biometana
azo ampiasaina ho angovo ho an'ny orinasa na koa ho an'ny fandrona sakafo avy amin'ny angovo madio ny fanodinana ireo fako ireo. Azo nazezika compost na engrais biolojika, azo ampiasaina amin'ny fambolena ka mahasolo ny engrais chimique, mahazatra ihany koa ny fako. Araka izany, mila manova toe-tsaina ny malagasy ka hay hanavaka ny fako ary tsy hanaparitaka izany any rehetra eny. Raha miova ny fitondrantenan'ny mponina manoloana ny fiparitahan'ny fako, indrona fa tsy ho isan'ireo firenena maloto indrindra aty Afrika intsony Madagasikara. Nahazo bon d'achat mihoatra ny 20 tapitrisa ariary avy amin'ny magasin Cosmos androany ireo mpanjifa entana ao amin'ny hamisa 10 voasarika tamin'ilay super tombola fête nationale izay nokarakarain'ny magasin Cosmos ny faha 12 jona hatramin'ny faha 7 jolay lasa teo. Fanampanazavana. Ho fanomezana fahafapohatra ny ireo mpanjifa ny karakara super tombola fête nationale ny 12 jona hatramin'ny 7 jolay lasa teo ny tranombarotra Cosmos ka mpanjifa hitana misy 10 teo no voasarika sy notolorana loka androany tetsy amin'ny tranombarotra Cosmos Analakely. Mihoatra ny 20 tapitrisa ny tombola ny bon d'achat izay hozaraina amin'ireo mpanjifa 10 isa ry zareo no nahazo anazy dia mitsinjara eraky ny faritany izy io dia eto Antananarivo fa ny ataontsika eto androany dia ny ireo olona nahazo teto Antananarivo zany no hozaraina aty fa ny any province moa zany dia efa mizarana azy tsikelikely any izay amin'izao fotoana izao. Marihana ihany koa fa io bon d'achat izay azon'ny olona io dia ividanana entana ato amin'ny magasin Cosmos dia afaka ividanana entana any amin'ny magasin Sport 2000 ihany koa, izany hoe izy zany manana choix be kokoa ividanana an'izay entana izay amin'izay entana tiany. Jeivin izany mampiavaka ny tranombarotra Cosmos ny fisiany vente crédit mirindra, izany hoe ny fanomezany fahafahana ireo olona mividy entana ao aminy anefa tsikelikely ny vidiny entana alainy ao anatin'ny 30 volana. Ny fanaovana izay vente crédit mirindra izay nahitana fitombony mihoatra ny 20 isanjato an'ity taona ity raha oharina tamin'ny rotondasa raha ny fanazavana trany. Tena mitombo dia mitombo koa ny ireo olona mpanjifa an'io vente crédit mirindra io satria araka ny teniko teo dia izahay mampitombo foana ny zavatra tena dia davon'ny olona. Misy ato amin'ny resaka momba ny tokantrano rehetrarehetra dia fananany Cosmos zany. Misy ao ny karazana décoration ary amin'ny vidiny mirary ahafahan'ny olo daholo be mividy izany. Misy ihany koa manao ny tukutuka koa izahay, izany hoe afaka vidinao amin'ny vente crédit mirindra koa izy io. Ninona entana ato amin'ny Cosmos dia afaka alohanao tsikelikely amin'izay achat vente crédit mirindra izay. Ny resaka électroménager aloha zao tena be da be ny tukutuka araka ny teneniko teo misy ny moto koa zao ny olona be da be mividy moto ato amin'ny Cosmos sady amin'ny marque ary marihana moa fa ny izahay dia mivarotra marque original daholo ny ato amin'ny Cosmos misy ny garantie hatramin'ny roa taona be zao. Amin'ny Krismasy indray ao arian'izao no hisy ny tombola eo anivon'ny tranombarotra Cosmos. Isy ihany koa amin'izay fotoana ny tolotra maro samihafa tolotra ireo mpanjifa ho hiatrany fanazavana. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy ny fizahantany no azovana fa ny fanondranana antsokosoko ny volamena eto Madagasikara amin'ny fahasidina vaovao osokafana io raha ny fanazavana ireo mpanao politika tsikatra sy hita ihany koa fa tsy malina sy mahasarika ny arabo ny resaka fizahantany raha ny fanazavana. Fanampanazavana. Zava-dehibe ny fivelaran'ny sehatra anabakabaka ny Madagasikara amin'ny sehatry ny fizahantany fa tsy ny aonosy be ihany no malina ny olona amin'ny resaka fizahantany fa amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara. Mitombona araka ny tokony ho izy ve ilay volonté ny fitondram-panjakana zany amin'ny fisokafana an'ity zotra izay hanomboka amin'ny volana septambra aty makaty Madagasikara satria raha ny zavatra hita zany dia miompana amin'ny destination anankiroa zany aloha hatreto ny zotra izay ataon'ity kompania Emirates ity zany aty Madagasikara zany raha tsy resaka fotsiny tsika zany ny Tananarivo zany sy Nosy-Be mipetraka ilay fanontaniana indrindra ireo miseratra amin'ny lafiny fizahantany satria tao Nosy-Be foana nomena vahana zany ao anatiny ity zotra izay mampitohy ny avy any Andilam-Bato sy i Madagasikara zany. Ny Tananarivo moa zany dia saika mivaongoka eto daholo ny zotra anabakabaka zany. Nefa raha ohatra ka resaka attrait touristique zany amin'ny resaka biodiversité dia maro ireo nde ataoko hoe ville touristique zany izay mahasarika mpizahatany be dehibe zany izay miparitaka manerana Madagasikara zany. Mampanahy ny fisokafan'ny sidina Madagasikara
madagasikara dobay raha ny fanazavana ireo mpanao politika antony tsy nisehatry ny fizahantany no mahaliana ireo arabo fa ny resaka volamena sy ny maroavy ny arabo ihany koa dia tsara ho fantatsika fa tsy karazan'olona tena hoe mpanao fizahantany zany raha ara-tantara no jerena fa raha ohatra izy manao fizahantany zany dia saika fizahantany zany ara toe-karena zany zany hoe resaka tourisme d'affaires zany no tena m'intéressé azy nefa raha ohatra ka zay tourisme d'affaires zay no mahasaraka andreo zareo arabo zany amin'ny alalan'ity zotra Emirates Airlines ity zany dia tsy manana an'izany nde ataoko hoe point fort amin'ny resaka climat sécurité d'investissement zany i Madagasikara zany zay raha teo mahatonga atsika zany amin'ny IDE dia saika marisarisa zany amin'ity resaka investissement direct étranger ity zany ka hany lasa misy an'ilay explosion de chômage zany misy eto Madagasikara zany ka raha ohatra zany ny tourisme d'affaires no tokony ahasarika an'ireo firenena arabo reo zany dia arabo soa arabo tsara fa sosanatsiny vafa misy fandraisana amin'ilay trafika na volamena satria azadino fa ny zotra no trafika volamena zay andeha ataoko hoe nivoaka Madagasikara dia saika mandalo amin'ireo firenena arabo zany ary hitatsika ireny fivoahana volamena nisy eto Madagasikara reny dia zay mbola tsy tafaverina amin'izao fotoana zao na eo aza ny fisokafany Madagasikara amin'ny firenena hafa amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ny fotodrafitrasa misy eto an-toerana raha ny fanazavana raha tsy resaka afa-tsy ny fahasimbany ny lalam-pirenena amin'izao. Maro ny zavatra mitranga eny amin'ny Université n'Antananarivo izay tsy hita sy tsy misy milaza ka tsy hitany tanora ihany koa izy no ilazana izany sy ny iaro azy ireo noho izany antony izany no nananganana ny tetikasa Building Peace in University izay tetikasa entina ananganana fikambanana entina iarovana ireo mpianatra fanampanazavana. Nampafantarana ny farany herinandro teo teny amin'ny Université n'Antananarivo any mahakasika ny Building Peace in University izay tetikasa iray no volavolanin'ny tanora teny amin'ny université entina anomezana vahana indray ny fikambanana izay anampy ny tanora. Maro ny zavatra mitranga eny amin'ny université antony nananganana ity tetikasa ity ahafahana manampy ny tanora raha ny fanazavana. Zavatra be da be moa zany mitranga ity miresaka ohatra ny antony nananganana ny RAC ohatra dia hoe ny fahitana an'ireny hoe karazana kolikoly zay misy ety amin'ny ivon'ny université ngamba tsy fiantsika ohatra le hoe misy mpianatra mitratra ny misy mpianatra mahararotiny mpampianatra omena noty izy raha toka miaraka aminy dia mba amahana amin'izay dia anisan'ny antony mitsangana amin'ny RAC zany mba hiadiana amin'ireny moa izy koa anisan'ny hoe miaraka miasa ny bianco anatin'izay dia tsy voatery ety amin'ny université ihany zany miasa ny RAC. Anisan'ny olana iray zay olana faharoa ihany koa misy ihany koa hoe ny anisan'ny joron'ilay tetikasa zany fitoran'ny tetikasa dia hoe ame aina indray ireo fikambanana ety anivon'ny université. Ilaina ary zava-dehibe ny fanampiana ny tanora mba ahafahan'izy ireo mivelatra amin'ny sehatra rehetra. Very olomanga itolaniaro sy ny faritra anosy hoy ny mpona any antoerana rahana eno ny fahalasana ny sotra Jean André Dia Kaleta ny toerana izay nandalovany ity tompokolahy ity tamin'ny sehatra politika sy ireo sehatra maro samihafa izay tsy misy vina amin'ny maro fanampanazavana. Very olomanga itolaniaro, very olomanga iambosary sy ny faritra anosy. Io ny teny eny teo amin'ny akamaroan'ny mponina teny an-dalana taorian'ny fahenoana ny fahalasana ny soja Jean André Dia Kaleta nanomboka ny zoma 24 Jolay maraina teo. Ny zoma maraina io tokoa no nitsenaina teny amin'ny seranam-piaramanidin'ny Taolagnaro ny nofo mangatsika ny tompokolahy soja Jean André mpanolontsaina ny filoham-pirenenam-perinasa izay nindosy ny fahafatesana izao. Saika tonga ny tsena io nofo mangatsika io avokoa ireo solon-tena-panjakana avy ao an-toerana. Nandritra izany no nampafantatra tamin'ny rehetra ny antony nahafaty azy ny fianakaviana. Nanaraka fitsaboana Antananarivo 2 semaines 2 herinandro mahelikely teo. Io ny afarany maty tolakandro harivariva amin'ny fito
sasany eo izy nalainy tompony ny tena nahavo azy na de teo le cœur mba ny tolérable ihany fa le poumon zany tena hatramy fara zany tsy mety tsara ny ahafantarana zay de manohitra ny fisaorana ho aho araka le fanambarako teo sy mba ilazalaza ny mahakasika ny programme fianakaviana efa somary maromaro andro izy de fa hitahita fa ratsy be le fahasalamana de fa ohatrany fa mora ny fatapatatra zany nandrafidrafitra le programme de fa misy azo ambara eto nanafatra izy fa tsy maintsy any helibomby izy vao karakaraina de izy io mbola hoentinay hangakaingana hagnatratra zay fikarakarana azy zay agny de helibondro zany programme amizao de amin'ny atalata après-midi tolakandro zany fotoam-pandevenana manomboka amin'ny 12 atoandro tsy izovina amin'ny rehetra ny toerana izay nandalovan'ny tompokolahy teo amin'ny sehatra politika fa ankoatry ny sehatra politika dia fantatra fa nanampiarabelona tamin'ny lafiny rehetra ihany koa izy na amin'ny lafiny tanora sy ny fanatanjahantena ary efa nisy nalaza tany Anosy sy tany amin'ny faritany Toliary izany hoe Kaleto Club izany ny taona 2016 hatramin'ny taona 2020 na niresaka ara-tsosialy amin'ny ankapobeny dia natsapany rehetra ny dia tanan'ny Kaleta avokoa tamin'ny androny zahay tena ekipan'ny Kaleta Club natio hoe maty gn'anara fa isan'ny ray aman-dreninay zary isan'ny ray aman-dreny tsongaim-bolona io nanaoka zahay teto sy mandeha tomobily zany raha ny tanora mahita angamba zany fa raha vao mandeha zahay de fa mametraky fitenenana izy hoe voagna anahy raha resinareo mandeha tomobily raha mandresinareo mandeha roplan ngamba tanora teto ngamba impolo zahay tam'izany ra sy za mandainga ngamba nandeha Boeing reo tanora sy zahay isan'izany moa mitady entraîneur malaza izy de mitegnako zao nangalaka ny kira misety kana am'izao gn'ara matériel raha vo matériel manky raha vo miteny anao azao matériel zany manao soa aminay aty Ambosary izy manao soa aminay tsy magnampy n'le mpianatra regny manao fanadinana zany raha hanao baka regny de zahay Kaleta de azo malazaina hoe very olomanga zahay Ambosary very olomanga zahay vereny Kaleta zay zany zavatra azo fambara tena mahatsiaro hoe very tsy fata koa zany hoe ia koa ty vao solo Kaleta zany ho symbolinay Ambosary na fiarahamonina izy tsy de azo lazaina hoe misy ratsy nataony amin'ny fiarahamonina fa nanao soa zany izy tena nanao saika hitataratra sy voatahiry an-tsary ao amin'ny birao fiasan'ny tompokolahy Soja Jean André ao hoe Libondro Beara avokoa ireo santona ny toerana niseharany teo amin'ny tontolo politika nandritra ny fanjakana maro ny fandimby ny zoma hariva teo no tonga ny tsapalahelo ny fianakaviana tao Libondro ireo solitenan'ny gouvernemanta sy ny solitenan'ny fiadidinan'ny repoblika ary ireo solitelam-panjakana avy ao amin'ny faritra eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray totosa androany ny fifidianana filoham-pirenena atao Venezuela raha ny zavatra niseho tany antoerana azo everina fefa mialefy ny antoko chavista amin'izao ambany ihany koa ny tapandrasana anjara ny ireo amponina tamin'ity fifidianana ity ary ataony fitondrana ny hevitra rehetra tsy ampiakarana izany raha ny tatitra voaray indrindra amin'ireo mpitsaponenana miverina ao amin'ity firenena ity amin'izao fifidianana izao amin'izao ihany koa nakato ny fitondrana mandritra ny 720 ora ny sisa tanin'izy ireo Zendray tomboko kilasy tomboko vavy no azony natolotra taminao tamin'ity alina ity ankasitrahanay fiainanao tany atokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko
Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.